Jacques Ravela dia artiste, mpandrindra mozika, mpamorona mozika ihany koa ary mpitendry zava-maneno maromaro. Anisany gitara basse, guitar, drums, piano. Anisany zavatra tena ifatoako sy nianarako mafy moa ny jazz harmonie. Dia ao koa ny concept rythmique isan-karazany sy ny improvisation. Zany hoe zany rehetra moa tsy ho lany satria ny fianarana tsy mety tapitra. Ampasineniko mpitendry anatina orchestre anankiray. Dia sy tonga le bass player dia ozy ny hoe allo ilahy manketsy amin'ny bass. Dia izaho mbola kely, mbola 10 taona, araky 10 taona teo tamin'izay. Dia hitendry le piano sy drums foana matetika satria ireo ny tena hoe nianarako. Fa tadidi fotsiny hoe nisy fanohanana ngeza be avy amin'ny papako dia teo nanombohan'le hoe mozika lasa matianina satria lasa bass player official mihitsy amina le guitarika. Ny zavatra hoentiko misy mozika malagasy triplet based saleka zay fantatra indrindra. Ny jazz nefany rehefa manotro zao zany ny mpilalao jazz dia dikan'izay swing sy bebop ny ao an-tsaina, triplet based music koa. Zany hoe nefa ny accent no mikisaka, premier triplet sy ny troisième triplet no accentué, ny tsika indray nefa ny deuxième. Zany hoe le élément ampovoany zany. Ka rehefa fangaro eo dia ohatrany hoe mozika iray ihany nefa mozika samihafa. Dia izay zany zavatra anisan'ny no ianarako sy ny karohako. Dia izay le mozika malagasy le efa fantatra raha antsika malagasy dia ny mozika sy ny harmonie tandrefana resiko anazy no afangaro sy ezahana anaovana mozika vaovao. Tsara no milalao miaraka amin'ny olona mahay noho ianao. Ho an'ny fivoaranao manokana tsara foana zany hoe aiza indray ny misy olona mety manana traikefa ambony kokoa noho ianao, ahafahanao mivoatra sy ahafahanao mandeha lavidavitra kokoa hatrany.